Manolotra ny Radio Plus ho anao mandritra ity herinandro ity. Valifatiny dada. Tantara nosoratany Ratsanandro Soa Flavien. Daniel, Ramsey Tapin, Mbola Ramanatso, Sinez. Tombona fitiavana, Elina Sandra. Nandray feo, Riantso. Tompona andraikitra sy Panatsitosa, Ramsey Tatanta. Andro fa efatra. Tena ohatran'ilay dokotera Evans ny Rindro mamono olon'ireo tsy dia henoko tsara ny resaka izy ireo fa mitsoka amin'ny menavaritra koa ny rivotra nefa za lavidavitra. Ny tsikarotra aloha dia tsy olokolompona mihitsy olona tarohan'ny zareo io manao komplesy kravaty tsara mantsy. Saingy efa nivadika menanonondrano ilay lobaka fotsy anatiny. Aleo anatina kely rangaha henona ny risany. So misy information ilaina ihany. Nataony lahy izy ity ny volako rehefa tsy vitany lahy ny asan'ny fanarana efa manao ny asany daliny karamaiko andravany tanàna ka maninona tsy mbola nisy fitrandrana mandehany hatramin'izao ahoana moa ny fomba hamaliny anao nefa ny vavany aza mifatotra efa fantatro ny valiny zany rehetra zany na tsy amaly azy izy fantatro fa mandefy ny voadolary le tsy manjary eo indrindra vao nainona azo ateo ary somba mitombona ihany ny teniny hoe misy mpanao politika te salovana nao amin'ny fitrandrana ny vatosarbidy ka ngamo zany ferany efa hatramin'izay ny mpanao politika no manao n'izao fery zao fa ny vahoaka mbola tsy maraka kortanina amin'ny asandalo sy ny kereny mponina any amin'ny faritra tsy miny dia avy eo miala amin'ny fonenany inina tokamonina sy ampijaliana mihitsy ireo mba tsy hafantatra ny tena marina nge nefa ny arena miopampany eo amin'le faritra ny tianareo atao tantely avadrakotra mila olona mahteritreritra sy vaty fo mihitsy koa aloha vao mahavandoza ohatran'izao ka inona moa le tsy mahasamy hafa nataoko amin'ny ataony laka ha tsy hain'olona koa ngano esorony lahaka anan'ireny tova midiny lahy reny fa ny olona tsirairay ka ninareo fianakaviana ampolo maro mihitsy ny ray ataonareo vonomoka rehefa mamono le ty dia mamono tsy elahy velively ny mendrika anasaty doa amin'izany ny tena marina dia zao lalàna ny alany miahatra eto satria anaty alitsika izao ary zasy elahy ny lioana piremby eo tsy maintsy misy ny piremby sy ny aza fa misaory elahy n'Andriamanitra satria tsy isy an'ireo natao amony eny fa na zany aza tsy hiara-iasa aminao amin'ireo aferanao ireo mihitsy aloha raha zay aloha dia azoko antoka tsy olana lesy zany mana tena fotsiny ahafahany metananahy elahy raha hoe misy ilako vonjy fitaovam-pidiana ohatra na tsy haiko mety hoe le manampy ny miaramilako eto mandehana amin'izay latsio dia firy ho fatany raiza ho aiza tokoa moa zany le information nampanantenana omenao tsy mety amiko raha mitavozavoza ohatr'izany ny olonao kalme lahy efa tena nodivitiny tokoa le tsy nirarona tsakaina amin'ny lafininona ohatra hatreto aloha dia mbola fampanantenana pokaty sy fampiendrasana trano no azoko tsy nilaza nininona tamin'ny lahatra amin'izay satria mbola tsy tena solide ny information azoko fa mino ahy lahy hoe kely sisa divadika nyrasa ary tsy maintsy mahatitsika ny melohan'ny farany terinandro ty omeo antiny mafonja ary aloha inoko anao raha tsy zany mantsy tsy zazakely ka rotsirotsianao amin'ny kapokapotsoroka ka raha ny vovo farany lesy dia ifanoro le mpamadika ao ambadika izao rehetra zao fanoro eno fanoro lehibe nitafika ao ve fa mahafantatra fanoro afaka ohatran'le latsambaratra iny ngamo elaka ohatrany tsy mihiny fotsiny aho hoe reny ny misionnerana nanao sy zavatra vita dia sany fanoro ve ny amadika tsy voamadika letsy izy fa efa namadika atsika hatramin'izay mihitsy satria izy nanampy ny vady aman-janaka nisy andositra tamin'izany ary mandraka androany dia mbola mifandray foana ary zareo dia inona zany ny desisionao amin'izany aiza izy amin'izao tsika miresaka izao eny miangamba hoe nivoaka amin'ny marina dia tsy hitapopoka izy eo ampikaroana fantatraza ry zalamy izao letsy tena loza koa zany aiva izany tsy nandalova ny fanorontsony tatoato dia ahoana ny ataoko satria raha reo no mahita azy voalohany dia tsy maintsy barataka ilazany toerana misy anay fanoro zavatra tokana ny angatahako aminao rehefa eo ampelantananareo izy lazao efa mena ny lahy aleo zany ho anala ny ainy ny endriko ny tiako hitany farany rehefa mandao ny masony tsy kelikely ny fanahana tsisy olana raha zay letsy fa te anatrika koa nefa amin'izay fotoana izay dia aoriana izay ny tsy maintsy ho raisy-potsiny dolo raha lisy ny zanany efa ny fanta fa tsy avelako ekipa ny masoko raha tsy tsindriny ny tany re le tsy vanindreny letsy ary kely sisy zao dia ho tony fanindriko ary andao hialy eto amin'izay fa miandry ahy koa izay le raha soherina keliko ka raha za mihitsy koa aloha ny teo amin'ny toerana lahy dia efa ely iny matika ny liona ity tsy misangy remby zany
saka kely no manao an'izany azo lavy e. Ka prédateur fietsy lavitra noho ny liona angeo ara zany e. Kakana kely anjonoko ny trondro vavety fotsiny ihany io ka tsy maintsy genagenaiko. Eny e, matoky an'lahy zany fa tsy tondratsika amin'ny tsy mety ny hevitra lahy. Zay na de somary mampisalasala mafy azany amin'ny fombiazany zany. De diso hevitra lahy raha manaty ana hijabaka anatin'izany fandrika izany. Tsy fantatra lahy marina ny zava-bitan'ny olona manao viveriny ho an'ny olona kaiky azy zany a. Za koa efa niomanatry ny ela mongotra ny lahy amin'ity tany ity. Tsy ala sasatra raha tsy mikorobaka eo amin'ny vahavalona ny sabatra. Aleo aloha hitsaitsaika hiala eto amin'izay efa rena miveriny ireny ny lika mpitsongo ity. Tokony findra toerana farak'izay aingana ka mbaloha ny amin'ny varavaratsy ny mandra-pavitan'ny atoko. Tena manatiny ety amiko ty aliko ty izany a. Iala ny mba ho sary ny tena mbona hosotra ny vatako tokoa ny fofoko. Ratsy iny so ihany fa varindresaka ry zara dia tsisy nieritreritra anaraka an'le alika fa tsy maintsy efa miparitaka mitady aheraka ny aly ity izao reny. Tsy maintsy efa nisy natsikatitra mantsy hoe maty voatsindriny antso le alika teo. Tena mbola kely izany heriko izany nefa tsy afaka miandro tsony ty raha izao ny fandihany ka. Ohatra tena misy olona izany ary teny efa akaiky vao henoko. Aleo aloha miala moramora amin'ity lala masaka ity dia miandrian'ireo lasa voatoizana an'ity. Ena lasa manao tandrevaka ve ahy nefa dia atsoina kely monja no amoizana ena amin'izao toerana misy azy zao. Aleo afainganina n'ity fa toa hitandrile maizina ihany ny lalako na efa niezaka tsy nambela trasy aza. Tsangilina ny vato manafina ny lalana mitsofoka ato. Neny dia sanatri ve? Neny aty ve anao e? Tena tsisy mamaly marina. Aza hita gasolo avy namono an'ely le ny faneny. Ato e fananina ianao ny tratrarina tany? Fa aiza ianao izany fa tsy hitako ange. Ato aza mikorapaka fa tsy maninona e. Neny fa maninona ianao? Fa inona ny tranga teto? Tsy rahako ireo fa aza taitaitra e. Tsy maintsy miala aingana amin'ity toerana ity ianao. Zao dia zao mihitsy lasa ndry sareo any mantsy fanora. Fa ahoana nafantaranao an'izany ka? Nivoaka tato angaha ianao? Izy ny tonga teo saika mpandositra ana. Vonikadona kelikely izy dia naheno alika maromaro mivovo tao avelany tao zay. Tafiditra tato zany ireo olon-dratsy? Tsy tafiditra ka. Izy ny voatery ny voaka avy atsy aoriana rehefa avy nanafatra anahy. Tena tara loatra zany. Raha niza zany reny aminao reny ka any fanoro? Rehefa lasa tsy kelikely le olon-dratsy dia tsaitsaika ny voaka hijery izay nanaovandry zareo azy. Sao dia niratrain'le olon-dratsy fotsiny izy dia navelan'ny alaina tao. Tamin'izay indrindra nefa no niverina tamika naka ny satro ny adiny teo ny ray tamin'ireo jolahy. Dia hitany ianao? Ie, hitany dia saika hierika iantsony namana izy no nivelesiko tamin'ny vibe akaikinao io. Zany ve? Tsy mijanona raha tsy potika tsisy nalalana azy tsony ny lohany. Fa ary to tsy nahita fatin'olona tao ivelany tao zany ange ahy e. Sao dia sanatria hoe hiverina hitadiny namana ireo jolahy ka hita azy eo dia fantany hoe misy olona ato dia io nitaritaritiko hiditra ato io ilay ray matoko. Ary tena potika tanteraka tokoa ny lohany. Mino zany fa izay no antony mbola mampangovingovotra anao hatramin'izao io. Ary mety naman'ity jolahy tia nitady azy koa zany le rola nifanena tamiko teo reny. Mizotra mankaty amintsika ve zany?
avy aty ngamby ireny fatsakatika. Ay ve. Mety niala ny enina nitady ny namany ity amin'ny manodidina ry zareo fa sy nahita dia lasa fa tsy maintsy manavitra amin'ny fanoro zany. Dia mbola tsy matiny reny izy. Ianao mandehana mandositra lavitra amin'ity toerantiriny eny. Hitanao misy an'ilaka motera efa nomantsika ho amin'izany. Io ny lakile dia mandehana dia mbola misy ny fotoana. Dia ianao zany hamono tena noho ny herim-po diso toerany ihany. Fantatro nge fa mbola tsy salama koa ianao io e. Henoko daholo reny ianao tsy azo toro-mandra-parainao ambadika ao reny. Niry fireny amin'ny endrika koa vao manetsika ny tananao avy ohatra. Ka ho avelako vira vrain'le tsy matoatody reny ihany vy fanoro aminao e. Hatreto dia izy foana no nanao fiveriny ainy namonjena antsika. Mila izy zao ka tsy avelako anakana tsy hamonjy azy mihitsy ny tahotra azy izay mety ho fangiry firiana lazainao. Karamaty ihany koa nefa ianao dia tady-dio fa very maina fotsiny nanaovany an'izao rehetrarehetra izao e. Matrikisa ianao fa tsy ho faty zany aka. Tsy natao ho faty atsinona fa hamono. Amitan'ny valy fatina farany dada. Raha iny olona tsy tovantsy volovolo iny aza navita ny tanan'izany voaty zany nandritra ny 40 taonany. Dia nahoana moa any tsy havita ka? Rado a. Inona? Ahoana re zany? Fa misy inona ry neny? Hitanao? Fa misy inona hoa? Misy diso anga zany zavatra nolazaiko anao zany ka? Zany indrindra. Diso zany zavatra lazainao zany anaka. Aka tsy asakana tsy hanefa ny valy fatina mpanaitinako any dady zany e. Aka vetina dia hiverina any. Hanavitra ny fanory sy andripaka. Tsy zany no tiako lazainy. Fa hoe tsy taovany mesy tsy volovolony koa fanory fa rainao. Maninona tsara ho erineny e. Aza dia miteniteny foana ry erineny a. Nahafantatra tsara n'izany tokoa nesy. Zany nanankinany tamin'ny fanoron'ny fiarovana antsika. Io nangatahany taminy rehefa ningavy azy amelany atsony sy anonitra an'izany fanoro. Fa inona re zany zavatra lazainao zany ry neny e. Fa tena marina ve zany zavatra lazainao amiko zany e. Dia maninona nefa n'izao zany vao lazainao amiko ka? Satria samy nandrara mafy tsy ilaza ninina taminao izy ro larainao. Eny tsy haiko tsony fa na izaha zany ohatra nefa miteniteny foana noho. Dia mihevitra zany nareo fa netiny nataonareo anefa efa tara loatra amin'ny fanapahanao hevitra ampafantatra amin'ny marina. Te hiteny aminao fotsiny aho hoe maninona ka? Mifatoa amin'ny fanavotana ny anabavinao. Efa ny vonina trizay anao nysorona ny aino anao fanoro. Dia avelao ho tanterahany izay faniriany izay. Ka zany efa mbola tia hijery azy amin'ny masony, tia hametraka amin'ny fanontaniana manitikidika ny saiko. Za mbola tia hafantatra azy amin'ny maharaiko azy, dia mbola tsy mandao azy ny ainy. Fantatro izany anaka. Neny a. Mipetralo ianao dia andraso tony tsara ny fonao izay vao manapa-kevitra. Za no izay nandidinao ateo dia miala aingana amin'ity toerana ity. Manantena fa ahitanareo daho tonga ny amiko rehefa tapitra izao rehetrarehetra izao. Eny mandehana fa efa andalana ho aty izay ny fahavalitsika. Tsy ho vitako ny sady hiaro tena no hiaranao ihany koa. Miala tsy niarana andratranao fanekeko anafina taminao ny marina. Fa inona ary ty e? Nandinika ny fomba ilazako an'izany nampangovotra na teo raha ny marina. Fa tsy hoe noho io olona io ary tsy vao izao any nangovotra noho izany. Manantena fa aza miasa saina amin'izany tsony ianao ry neny fa tsy maninona. Aza miasa saina amin'izany tsony. Na tsy mety amiko azy izao dia fantatro tsara koa hoe tsy nanao zavatra ianao raha tsy noho ny fitiavana anay. Aza manahy fa tsy maintsy mbola miainanao ohatr'izao izay sy miora afaka andro vitsy. Eny anaka. Eny mandehana amin'izay fa tsy misy fiainana natao anao tsony eto amin'ity toerana ity. Noho ny everako azy reto kely sisa dia ho lambala nefa reto izy manomboka miodidina. Aleo aloha miavy ny etsy ambadika izy fatakazo mitapika izy mieritreritra mipaikady avy. Fa mbola manantena nena onina ony lahy samy hevy tena ho rambo. So heverin'ny lafa anaty film ary tsika ity. Janona aloha ny tivitra zalahy.
aleo fa tantaraiko an'lany toy n'izao tantara zoary satria lahy zany efa mpanao filma ihany. Efa fantatry lahy ngamba hoe tsy nesy ny tena rain'lahy fity olona mandoalika eto amin'ny loko ity. Zay ngindisy fa androany zany vao fantatra lahy nefa do taperiko eto ambanin'ny mason'ny lany eny vao avy nampandositra amin'ireny lahy lahy teo rehefa avy nampahafantarina an'izany. Satsy zay afaka fotoana fo nefa de ho tafaraka eto nareo telo mianaka satria efa zany eniko manendrika azy zany ny lika mpiaza sy ny miaramilako. Mino afa efa maratra ny zalako izay nitondrana azy mbola miaina ty amiko fotsiny mantsy ny baiko miniko na tsisy tanana na tsisy tongotra tsy olona zany. Neny nanao atsoina viasy nanaraka azy mandrapidifiny tamin'ny lakamotery zao anefa ty nibala lany ndrako mijinika avy amin'ny dratrako efa manomboka fanina sady indray koa zany. Tsy androany mihitsy no ahafaty aka tsy maintsy avitro ny zandriko sy ny reniko vao hisy an'izany raha izy tsy maintsy fitaiko mivaly fatany dada. Eo mbola mihaino avy raha mbo sa efa manaraina sady. Averiko kely ny toen'le tantara teo sao de tsy mazava amin'lahy hitsangana moramora lahy zao de anatiny ity amiko de hodidiko ambanin'ny mason'ny lany tenda ny tirain'ny lapamadika ity. Dia ahoana nefa raha tsy anao an'izany zavatra lazainao zany ahy mandrosondray mandingana dia asehoako anao hoe tsy mivonina ialaina alohanao velively raha za lahy aleo mivoaka moramora mbola tsy naratra ry lahy tsy nanana fanantenana andresiko. Anisa fo lahy de mireko baiko miaramilako amono ny lahy mitifitra vararaka nefa melohan'izany de aleo sary antsaina ny fampijaliko ny reniny lahy sy ny anabavy satria lahy ny kasaiko ho viraviraina isa roa tena voadidina efa misy tirera roa faravakely ny retsy mikendry avery anaty kirihatra retsy akoatra ny jiola hafa miroa mifetiana mitsaitsaika maka-toerana itifitra. Ary ahoana moa raha mivoaka dia mamono an'le von io amin'ny balasisa atao anaty kartosika mazava ho azy fa amaly tifitra vararaka koa miaramila any rehetra hiara ho faty zay amin'izay dia ho vitako mivaly vatiko dia ahoana nefa nisy mioraka rato mivoaza fa mbola tsy tapitra ny adinlahy aza vela hidina ny pasana ampiadanana ny volo fotsiny fahavaloko nyaina lesy olo nyaina tady dio zay aoka ny fahavalo lahy nangovotra rehefa mahenena ratsika azony lahy zay dia rovo ny vehivavy ireo matoky any lahy. Dada tena ianao tokoa ve zany eniko zany fito izy indrindra litio mivoaingana raha tiany lany anapitra amin'ny fangirifirina. Fanoro mialatsiny fa tsy nahavita ninona kory ny rovananao indrisy anefa fa ianao ny tena raiko sivy de velomany amin'ny varotsy mifody ihany fa ny azy mianaka zany sisa no ko satria ny vehivavy sy ny ambavahoana amin'ny fahafatesana ihany mba azonao anehoana hery de ity ampianatra anao ny atao hoe herim-po ny tena lehilahy manko de tsy matao am-pahafatesana. Zay hirahirany lahy eo fa ny tena lehilahy aloha zany zao de mifanatrika amin'ny vavabasiko eto hoe azo lahy raha mbola misy kely an'izany atao hoe ambom-polehilahy zany ao anatinao de avelao andeha ny fianakaviako efa nitolo-batana aminao zao ka ataovy amiko zay tianao atao avelao ny ray aman-dreniko sy ny anabaviko andeha zany angamo ny toy ny tantarany tantarako any lahy teo afatolo zalahy de daroy andoalika de sokafo tsara amin'izay mason'ny lahy fa manomboka eto ny tena zavatra ko satria nanaiky ny fampiraray lahy tamin'ny voany lahy teo de tsy ataoko amin'ny tarazoka ny famonona ny rainy lahy sokafako amin'ity antso maranitra ty ohatr' zao fotsiny trotrokany zay dada mialatsiny fa tsy afaka mba namonjy anao akory tsy maintsy amaly fatiny ranao latsaka koa na zany vitako na za maty eo ampiezahana mamita azy ampidirany anaty tomobilina any amin'izay de andao hiala eto any amin'ny kamo andrindreniny avy aloako kisa ny biby de eo le mpamady kio finina koa nanaromany lalambana io say lahy efa nahita alika analevina. Andray indrisy fa tsy ny ambahamba-kory izy nalidy ny tenda amin'ny fanoro tele raiky tanatin'ny fitomby izy feno fangirifirina ny fantsitsitra ohatry ny rano amin'ny popy reny ny rano voaka tamin'ny tratrokany nitranga ny lelany ny vadika mena ny angonan-drano ny masony de ny valo arika sy mangana ny endriny na de tsy mba afaka ny antso anao hoe dada aza de velom-pisorona tamin'ny sorona rehetra nataonao anay telo mianaka.
mbola velona kay zany rato nandainga tamiko fotsiny ilay kisola io hatramin'izay maninona asambelona lanitro ny emitra koa le dia voadona le vazy teo anjoro-trano hoe marina mafy tsy hotratrany reto hoe mihevitra ve zany ianao fa hoe tsisy ahita mihitsy nefa efa ela ny nandinieko anao avy eto ay ianao za tsy napozinao ny ahita ateto olo tsy vanina nataonao aiza ny anatahako mandrasa fa ho tafaraka tsy hoelonareo ka ny anadahanao efa eto ambohitra fa miandry ny reninao sisa dia toizana ny tantara na mihevitra azy ianao fa azonao ny fandresena dia tsy alova ninina mihitsy zany zany io tsy mahery noho ny anadahako novinanao vina ianao fantatrao tsara zany ka navatrana na raha matafika mirongo basy mihitsy ianao isamborana azy tapitra ny teninao mialohan'ny hodininy masoandroandroany dia hoe soriko eny amin'ny anadahanao ny lohany omeko vetavetainy miaramilako ianao sy ny reninao avy eo tsy izy tsy andalo eo aminareo ny lehilahy rehetra afa mijora ao anatin'ity kanty raha za ianao mbola tsy misioka aloha raha tsy tafavoaka ny aly tsy fantatra ao marina mantsy hoe izy rado raha mba nanana heritsaina kely fotsiny nandehanana ny fanandrina taminy anefa ianao dia nahita hoe tsy izy velivelo ny lavolefony zany ohatra ko efa hoe ny lavolefony izy ko tsy izy velively ahoanandray ary mibibidira angaty rehefa maratra vao maika masika afa-tsy ahivoka anao tsara izay rehefa zany anala ny lohanao eny aminao avy eo toy izany aloha ny nofinofo fa zany raha teo sisa ny azonao atao Radio Plus ho anao teo valifatiny dada tantara nosoratany Ratsaonandry Soanflavien Daniel Ramsetatany mbola Rantramanatso Sinez tomona fitiavana Elina Sandra nandray feo Riantso tompona ndraikitra sy mpanatotosa Ramsetatanta mbola hitohilisa